Ajaina amin'izao takariva izao fotoana izay anarana gany fampahalalam-baovao toy ny fahitalavitra miaraka tompolafy vavy manasantsika ny tokantrano any anaraka hatramin'ny farany izao fampahalalam-baovao izao eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena avy hatrany no anakafantsika izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Voaositra ho tompon-daka eran-tany taranja tsipy-kanety-be fanondrony ny malagasy rehefa nandresy tamin'ny isa 30 no 5 any Benin nandritra ny famarana ny andihany fa 7 natao tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina omaly alahady. 70 taona taty aoriana dia voaositra ho tompon-daka eran-tany taranja tsipy-kanety-be indray ny malagasy tamin'ny isa 13 tokoa mantsy nandresen'ny ekipa pirenena malagasy nahitana ny tita hery nanoa arlovany ekipa ny Benin nandritra ny famarana ny andehan'ny fa 17 natao tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina omaly arivo. Saivina fa ny taona 7 no nahazo zany anaram-boninahitra zany farany sika malagasy. Totosa arak'izany ny fanamby napetraky ny federasiona malagasy ny ity taranja ity ny tsy hamotsitra eto na ity amboara eran-tany ity. Maro mantsy ny nanakihana azy ireo tamin'ny safidy nataony tamin'ny mpilalao mandrafitra ny ekipa pirenena. Ankoatra dia navita amin'ny valinadiny tamin'ny nandreseny Benin tamin'ny isa 13 no 9 azy teo amin'ny fifanitsanana amin'ny malagasy. Ekipa pirenena malagasy izay nanilika ny ekipa ny Belzika teo amin'ny manasa-dalana. I Fransa tompon'ny anaram-boninahitra farany kosa ny lavin'ny Benin teo amin'izany akatoky ny famaranana izany. Na izany ary dia sarotra ny lalana ho an'ny ekipa pirenena malagasy vao tonga teo amin'ity toerana misy azy ity izy ireo. Mariana fa nanao lalosakana tamin'ny Espagne ny malagasy teo amin'ny fifaninanana isam-bondrona. Ny elo izay dia fandresena telo nanoloanan'ny Ekosy, Suède, Niger sy faharesena roa nanoloanan'ny Luxembourg sy Benin no azony tita sy hery nanoa ary lova teo amin'ny dingan'ny fifanitsanana. Teo amin'ny fifaninanana tir de précision kosa indray dia ilay Thaïlandais Sok Sanmin no voasitra ho tompon-daka eran-tany. Ho an'ny malagasy dia raraka tany amin'ny fifanitsanana voalohany hery satria tsy ampy ny akarany tany amin'ny dingana manaraka ny isa 13 aziny. Ary farany dia Tahiti no nibatany amboara tamin'ny Coupe des Nations rehefa nandresan'ny Canada tamin'ny isa 13 teo amin'ny famarana. Ny Coupe des Nations izay nifanitsanan'ireo firenena tsy tafita tany amin'ny famaranana tamin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany. Amiratra indray araka izany ny sarin'ny firenena malagasy any ivelany taorian'ny fahombiazan'ny tsipy-kanety be iny.